𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 miandrandra kalitala kurenao ny vavakai kavoatai ny asanay manompo anao isanandro Silaza wanao, tera silaza wanao, mahavu fianjana eva finje, mejika hazaina sachi mahe, eva minja silaza wanao, tera silaza wanao, tera silaza wanao, tera silaza wanao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Alahady voalohan'ny volana Jona 2024. Alahady fa enina manaraka ny Pasika. Alahady voalohany amin'ity volana ity izay monantsika amin'ny lohahevitra manao hoe any Tompo ny fahefana. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ndeha ataontsika ny hira faneva sambatra. Rinne
Ivavaka isika Andriamanitra rainay io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao midera sy manome voninahitra anao izahay raha afaka misetana trehanao ankehitriny mankalaza anao izahay fa Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra fitiavana ary masina ianao izany dia asehonao tamin'ny fitantananao anay nandritra iny volana lasa iny ka afaka manitsaka izao volana vaovao izao indray izahay mankasitraka indrindra Tompo ankehitriny ary mangataka ny mpananao masina izahay mba hitarika anay amin'izay rehetra ataonay sy ho tanterahanay mandritra ity fanompom-pivavahana ity fa tianay ho voninahitra anao irery ihany izany ary ho fampandrosoana anay vahoakanao ka olona no avoazina indray aoriny izao fanompom-pivavahana izao manatreha anay Tompo miara lalina anay amin'ny alalan'ny fananao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany izy izay efa nampiombona anay amin'ilay vavaka manao hoe rainay izay nadandry ao masina nenenana tonga ny fanjakao ataony sitraponao ity an-tany tahaka nanandany omeo anay anemina ny sahazo anay ary mamelany omokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy manafahana ny ratsy anao ny fanjakana sy ary ny voninahitra mandrotsy amen ataontsika ny hery voalahatra Petraka ny fiangonana iain'ny sitrapon'Andriamanitra.
ry havana malala raiso am-pifaliana ary saintsainy tsara ny teny manambara sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao ho vavonjy amin'ny andro fakampanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho afaingana tany mafy izay anananao mba tsy hisy haka sy satroboninahitra ao, izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy hiala eo intsony izy. Ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanàn'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao, izay manantsofina aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay manderaka ny lalany Jehova, sambatra izay mitandry ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny folitra. Amen. Ry havana tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika, ko andeha isika anatin'ny Tompo hiaiky ny fahadisoantsika ka hiompomy amin'izao vavaka fifonana izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy tosy mpamindra fo indrindro, Andriamanitra miaro sy mamonjy anay amin'ny andro ny fakampanahy izay hiatra amin'izao tontolo izao ianao, ka mandidy anay hitana mafy ny satroboninahitray mba tsy hisy hiaka. Ankehitriny izahay mahatsapa fa diso satria tsy nahatanteraka ny sitraponao, efa nania tahaka ny ondro very izahay, fa na dia fantatray aza izany teninao izany izay manambara ny sitraponao aminay, dia mbola minia mamotsitra trany izany satroboninahitra trany izany izay. Izany anefa mahatonga anay tsy haharesy izao tontolo izao. Ankehitriny Tompo, manoloana izany tsy fahamendrehanay izany dia mibebaka aminao izahay, mifona aminao izahay, manoloana tsy fahatanterahanay rehetra. Mamindrafo aminay Tompo, mamelany elokay, diovy izay mba afa-pahotana ary sasao mba ho afa-kely, ary izay rehetra dia samy hiaiky ny fahadisoanay izany eto anatrehanao amin'ny alala izao vavaka mangina izao. Miaino anay ry Andriamanitra Tomponay. Matoky anao izahay fa Andriamanitra miaino vavaka ianao, ary efa milaza aminay manao iny tsy tonga hiantso ny marina fa mipanota mibebaka. Ny fibebahanay ane dia aoka ekenao Andriamanitra, ianao Jesosy Kristy, mba hanananay fihavaozana sy fihavanana aminao, ary indrindra ny fahavelomana miaraka aminao Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
ry havana Andriamanitra zay vavahantsika dia Andriamanitra mpamindra fosy mpamela heloka. Koa anao zay mibebaka marina raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo, fa iza moramora kokoa ny manao hoe voavela ny elokao sa manao hoe mitsangana ka mandeha ihany. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana eto ambonin'ny tany amela heloka. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ko ambarako ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Masina. Alleluia. Amen. Ipetraka ny fiangonana noho izany famelan-keloka izany dia anao ny hira fa 8:312. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika dia natateraka ny hirany ny taniketsy dia iroso amin'ny famakiana ny soratra masina sy ny vavaka isika.
Amaky sy hain'ny soratra masina sika riavana araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko 520 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Tantara faharoa toko 520 andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. 520 taona Amazia fony izy vao nanjaka ary 720 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 avy any Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo amason'i Jehovah izy, nefa tsy dia tamin'ny fony rehetra. Ary noho ny tafapetraka tsara tamin'ny fanjakana izy, dia novonoiny ireo mpanompony izay namono ny mpanjaka rainy. Nefa ny zanak'ireo namono dia tsy mba novonoiny, fa natao niaraka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna, dia ao amin'ny bokin'ny Mosiasy izay nandidian'i Jehovah hoe ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy, fa samy mifaty amin'ny fahotany avy ny olona. Ary novoriany Amazia ny Joda, ka nalahany araka amin'ny fianakaviany avy, dia araka amin'ny feharivo sy ny mpifezato avy amin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra. Dia ny sainy ny hatramin'ny 20 taona no miakatra, ka olona 3 hetsy voafantina no hitany, izay azo nalefa nafika sady natandefina sy ampinga lehibe. Ary nisy lehilahy mahery iray hetsy tamin'ny Israely no karamain'ny talenta volafotsy 100. Nefa nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tao aminy ka nanao hoe, ry mpanjaka, aza velana araka anao ny miaramilan'ny Israely, fa tsy omban'i Jehovah ny Israely dia ny taranaka Efraima rehetra. Fa mandehana ihany ianao ka manaova ary mahereza amin'ny ady, fa ataon'Andriamanitra lavo eo anoloan'ny fahavalo, eo anoloan'ny fahavalo ianao, fa Andriamanitra no mamonjy sy mampahalavo. Fa hoy Amazia amin'ilay lehilahin'Andriamanitra, ka ataontsika ahoana ny amin'ny talenta 100 nomeko ny miaramilan'ny Israely? Ary hoy ilay lehilahin'Andriamanitra taminy, Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Dia navahany Amazia ireo miaramila tonga teo aminy avy tamin'ny Efraima ireo mba hody indray, ary ndrehitra mafy ny fahatizerandreo tamin'ny Joda, dia lasa nody izy sady tezitra indrindra. Ary Amazia nitombo hery, dia nitarika ny vahoakany ka nakany amin'ny lohasahan'ny Tsira, ary nahafaty iray alina tamin'ny taranak'i Sera izy. Ary ny iray alina sisa nataon'ny taranak'i Joda sambobeliny, dia nentiny teo atapon'ny antsambato ary navariny teo, ka montsamontsana izy rehetra. Amen. Epistilin'ny soratan'i Jakoba toko 4. Jakoba toko 4 raisitsika amin'ny 1:1 ka tsahatra amin'ny 1:17 farany. Jakoba toko 4 raisina amin'ny 1:1 atsahatra amin'ny 1:17. Aza mifanaratsy ny rahalahy, izay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mpankatoa ny lalàna fa mpitsara. Iray ihany ny mpanome lalàna sy mpitsara, dia ilay mahavontsy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? Ianareo izay manao hoe anio nampitso dia ankany anano izahay, ary toetrany herintaona ka hividy sy hivarotra ary ahazo tombaritra. Kanefa tsy mahalala no ampitso ianareo. Inona moa ny ainareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny Tompo ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Fa izao dia mirehare amin'ny fahasahianareo ianareo. Ratsy ny fireharehana rehetra toy izany, koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao dia meloka ho azy izany. Hitsangana sika riavana hitsena ny filazantsara. Filazantsara araka ny Matteo toko 10, Matteo toko 10, 1:20 ka atsahatra hatramin'ny 1:30. Filazantsara araka ny Matteo toko 10, 1:20 ka hatramin'ny 1:30. Rehefa hita dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo.
koa amin'izany aza matahotra azy ianareo fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reniny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tapitrano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy vady miventy ihany va no vidian'ny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany, raha tsy avelan'ny irainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Amen. Isaorana ny tompo ireo filazana tsara. Ray masinao mba hanamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fa ivavaka isika tompoko, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, mbola midera sy mankalaza ny anaranao masina izay fa nataonao nahatratra n'izao volana Jona vaovao izao, volana ankalazaina ny fanahy masina. Betsaka ny kiasa tompo, nefa izay reto ihany no nomenao tombony manokana ka mbola naheno ny teninao anio. Izany tompoko dia mariky ny fahatsaranao sy ny fahagaganao hatrany. Raha hitory ny teninao ny mpanomponao tompo dia mifanahy masinao anilo azy ampita ny afatrao, izay mihainy kosa dia enga tsy aheno afa tsy ny feonao rery ihany ka handray sy hampiatra izay lazainao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Izany tompo dia ho voninahitry ny anaranao rery ihany, amin'ny anarana maherinao Jesosy eo. Amen. Misaotra ny tompontsika nanirahan'ny mpanompony ny révérend professeur Laurent Ramambasson izay hitondra ny afatra anio dia ny tompon'ny fiadanana ombanao professeur fa namasina hitatina anao izara aminay izay mahasoa avy amin'ny tompo. Raintsika nira voalahatra. Amintsika rehetra nery havana amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina, na ho ahy izay miteny, na ho anareo izay mihaino. Rahantsika mamaky ny teny izay hotoriana dia eo amin'ilay efa nivakiana teo dia Matio 10 ka manomboka eo amin'ny andininy 7:20. Ny andininy 7:20 ihany no rahantsika mamaky. Matio 10 andininy 7:20. Dia izay nahita izany Matio 10 ny andininy 7:20 izany dia andeha irahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aleo matahotra sy ny tena any amin'ny elo. Enjany izany teny izany. Ary ilay teny io izany dia misy hoe aleo matahotra. Raha ny teny io izany dia hoe matahotra an'Andriamanitra satria ny olona rehetra ny fiarahamonina ny hery ratsy rehetra dia mahay mamono ny tena, fa rehefa vita izany dia tsy mahavita na inona na inona, fa ny tena tokony hatahorana ozy dia Andriamanitra izay afaka mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Anisan'ny teny enjana indrindra atao amin'ny soratra masina izany. Fa mahagaga nefa fa eo ambany kely eo ihany
raha antsika mamaky any eo amin'ny andininy fahatelopolo dia mifanohitra amin'izany ray any teny izay voasoratra eo. Le oloha zao dia hoe matahory, aza matahotra ny risiny sisa fa matahoranaandriamanitra izay mahatsiravina an'io. Fa ho ariana eo ndray dia misy anisan'ny teny mamy indrindra ato amin'ity soratra masina ity. Dia raha antsika mamaky indray ny andininy fahatelopolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ho aza matahotra ka mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Aza matahotra, verimberina izany dia malaza moa hoe ny teny hoe aza matahotra dia verimberina atao amin'ny soratra masina 5:700. Izany hoe ao anatin'ny taona zany dia 5:700 nisan'ny andro dia sanandro zany ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe aza matahotra. Rehefa atao nefa ny fikaroana tsy tena 5:700 ilay isan'ilay aza matahotra fa eo amin'ny 200 latsaka eo. Kanefa dia marina ihany koa izany hoe aza matahotra tsisy farany mihitsy natoen'Andriamanitra. Fa ny tena toriana ry havana dia le tohin'io eo amin'ny tohin'io manko ny andininy faharoa amby telopolo dia hitohy amin'izay ny tantara hoe ahoana tokoa ny tena fiainana ireo tenin'Andriamanitra. Torohevitra betsaka nataon'i Jesosy ato amin'ity Matio 10 ity. Dia raha antsika mamaky farany ihany ara le andininy faharoa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa nazovo no handa eo anatrehan'ny olona dia ho lavitra kosa izy eo anatrehan'ny raika izany an-tany. Izany fampianarana betsaka nataon'i Jesosy aty fa rehefa tena hiainana amin'izay ireo teny ireo, rehefa tonga tokoa dia mahagaga fa ho latsaka be tsy vita amin'ny mpianatra ireo. Eo zao dia voalaza hoe tandremo tsara fa raha misy mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavitra izy eo anatrehan'ny raika izay any an-danitra. Fa fantatsika tsara nefa ny tantara misy le lehiben'ny apôstôly atao hoe Petera, ka rehefa tonga tokoa ny fitsapana dia ankizy vavy kely anankiray nanao hoe ianao koa naman'io lehilahy io, naman'io Jesosy io ianao, naman'io le Galiliana izay voasambotra eo ianao. Dia impiry Petera no nandahan'i Jesosy, intelo be zao nandahy i Petera. Jesosy mampianatra tsisy farany tsisy mety miditra ao amin'ny lohany le izy, fa rehefa tena hiainana amin'izay ankoditra indrisy afa-dia tena dia tanteraka mihitsy nefa le tenin'i Jesosy manao hoe ny heriko Jesosy dia tanterana amin'ny fahalemena. Ny heriko dia tanterana amin'ny fahalemena. Satria hitantsika tsara fa i Petera io rehefa avy eo dia havitan'izay nikasan'i Jesosy azy ihany izy. Ary misy milaza ny eo amin'ny tantarana hafatesan'i Petera fa rehefa izy le nandahan'i Jesosy intelo iny dia nigogogogo be dia lasa nivoaka. Dia naneniny izy dia nibebaka izy, nivaly le vavaka Jesosy nanao hoe Petera mba milokaloka izany Petera hoe izaho dia hanaraka anao foana nandao anao aran'ny olona dia izaho tsy handao mihitsy. Rehefa fantatry Jesosy dia hoy Jesosy hoe raha mbola tsy maneno akory ny akoho dia efa handahy intelo ianareo. Matokisa nefa hozy Jesosy mahay resaka fa izaho efa nivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Dia tanteraka tokoa izany. Satria ilay olona faran'izay malemy rehefa ny ery Petera ireny Galileana izany dia olona tambany vohatra izany, tsy mba nahita fianarana ohatran'ny olona any Jerosalema. Galileana izany dia ohatran'ny Petera ireny, Petera ireny miroko be. Dia rehefa tonga any Jerosalema any amin'ilay tambony vohatra any, tonga dia siriky ny olona hoe Galileana. Izany hoe olona malaza hoe tambany vohatra, tsy tena nahita fianarana izany Petera izany. Nefa fantatrareo tsara fa ny papa voalohany dia Petera. Niakatra amin'izay Petera, papa nefa rano. Izany ny tantaran'io Petera io. Dia eo izany tompoko nahitana ny amin'ity hoe ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena.
ny hevy dia tanterahana amin'ny fahalemena. Dia mifahatanterahana izany rehetra izany a dia voalohany aloha tsy vitan'olombelona ny amin'ilay hoe ahoana tokoa moa nahatonga amin'ny Petera apôstôly Kanosa sy Bado dia lasa indray apôstôly mahery fo sy manam-pahaizana. Nahatonga an'izany a dia rehefa any an-trano ianao a vaky tsara tia matio ty fa tsy manana fotoantsika tena hijerevana azy amin'ny Tsipriana, fa mahagaga fa rehefa ampitoviana ity matio toko 10 ity amin'ny matio toko 7:20 dia misy zavatra mampieritreritra rehefa any an-trano